Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra indray amin'ity somary iva ity manasanao mpanajana ity ampiandohan'ny fandarana anaraka izany hatramin'ny farany. Tamin'ny heriny toy izao isika dia kandida filoham-pirenena no vahintsika teto taorian'ny nivoahan'ny vokatra ofisialy avy amin'ny CES. Amin'ity anio ity kosa dia fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fiodinana faharoa no fifidianana solombavambahoaka ihany koa. Araka izany dia manambahiny isika tahaka ny mahazatra vahintsika anio kandida solombavambahoaka efatra avy amin'ny boriboritany efatra eto andrenivohitra. Izany mazava ho azy fa ny tontolon'ny fifidianana no resahana raha ny maromarina kokoa dia ny mahakasika ny hoe inona moa no andrasana amin'izany solombavambahoaka izany, fa eo ihany koa ny hoe manahoana ny fahitan'izy ireo ny zava-misy ankehitriny eo amin'izay hoe fihazakazahana hoe ny tsy mba zasa sy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay vahintsika amin'ity hariva ity ary avy ato amin'ny ankaviako ato Ramatoa Rakotondraibe Leonor Lydia pirotsaka solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa. Miarahaba anao tompoko tonga soa. Miarahaba anao Enikasa ary miarahaba ny mpanaraka ny Kolomihevitra. Ya mikolo hevitra. Ento ny vahintsika manaraka ny kandida solombavambahoaka Iva Ramarojona avy ao amin'ny 3e arrondissement avy amin'ny antoko malagasy miaramianga. Tonga soa tompoko. Tompoko miarahaba ny Enikasa dia miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana rehetrretra dia miarahaba nireo mpifidy ajaina rehetrretra amin'ny firaisana fahatelo. Koa satria moa zany ezahantsika ny samy hafa ny hevitra hoentina amin'ny tian'io ity avy amin'ny ray aman-dreny tanàna fikambanana tsy miankina Dieudonné Solomanana 1er arrondissement. Miarahaba tompoko. Miarahaba anao Enikasa. Ary miarahaba koa manaraka izy ao fandaran'izao. Miarahaba koa nreto kandida irotsaka solombavambahoaka dia miarahaba koa ny vahoaka rehetra manaraka ny izao fandarana izao. Tonga soa eto amin'ny fandarana farany ato amin'ny ankavanako ato raha falomanana Pierre Fidelis kandida solombavambahoaka eo amin'ny 4e arrondissement. Miarahaba tompoko. Miarahaba anao Andriamato Enikasa. Miarahaba antsika teknisianina ato amin'ny Cool TV. Miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana. Tsy adino ianareo mpifidy izay namana ary inona fa andatsaka ny vatonay. Eny fanomborana fampelezan-kevitra androany fa misehatra ho amin'izay fa isika tena iresaka ny fiainam-pirenena. Araka izany tompoko lasy tompoko vavy tahaka ny mahazatra antsika ao anatin'ny fandarana mikolo hevitra izany dia misy ny hevitry ny olona maro samihafa nangonina teny rehetra teny ny loha hevitra zany hojerentsika ny tian'io ity dia hoe inona no andrasan'ny olo-pirenena amin'izany atao hoe solombavambahoaka izany. Raha antsika avy hatrany aloha izay fanadihadiana teny rehetra teny izay. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana faisana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izany majinika mba niofan'ny fiainan'ny vahoaka madinika. Izy aloha mila hoe mahalala ny etaetako dia mila mitondra izany any fitondram-panjakana. Mahafantatra hoe inona ny tokony atao hanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka indrindra fa ny vahoaka sahirana satria betsaka ny vahoaka mahandro eto Madagasikara. Dia mba tena mahavany etaetam-bahoaka ary hitondra ny etaetam-bahoaka eny amin'ny parlementaire. Kandida solombavambahoaka mahay lalàna, mahay mahalala ny fiainam-bahoaka ifotony fa tsy hoe lamody akory ny anaovana solombavambahoaka dia latsa-datsaka ka za mila hoe fanantenako zany mila solombavambahoaka mitondra ny etaetan'ny vahoaka ifotony. Hanovan'le farim-piainana ny vahoaka mamany ambany tanàna mba hanova ny fiainany madinika dia mba hitondra ny etaetanay madinika any amin'ny fitondrana satria ny vahoaka matoa mifidy kandida anankiray dia eritseritsy izany fa misy fampandrosoana tadiaviny ao fampandrosoana ny firenena. Ny andrasanay mihitsy zany aloha izay mpivarotra amoron-dalana manokana dia mba hijerenanay dia tena hoe hisongadina mihitsy ilay madinika satria be da be zao ilay mpitondra solombavambahoaka teo ohatrany hoe miaritra be mihitsy izay dia manantena mihitsy zany izay hoe mba hijery an'ilay madinika mihitsy aloha hoe ilay eny ambany tanàna reny mihitsy zany hijerena manokana aloha izay ny fangatahanay to. Ny andrasako amin'ireo kandida ireo zany dia tena hitonany feo ny vahoaka mariny fa tsy hoe rehefa amin'izao fampelezan-kevitra zao dia andeha any ambany tanàna sy tondra dradradratra hoe tena izay vahoaka marina
fa rehefa lany a dia tokony mba tena tanterahana reo zavatra izay nampanantenaina tamin'ny vahoaka. Tsy anao kombakambava fotsiny hoe solombavambahoaka nefa ny tena hiady seza fotsiny fa mba tena hiady ho amin'ny majinika mihitsy zany mba tena mba mpisondrotra le fiainan'le majinika gamba tsy dia misy zavatra andrasana firy ny solombavambahoaka aoka zany ho fantatritsika vahoaka madinika toa fa ny solombavambahoaka tsy mpanao foto-drafitrasa fa mpanao lalàna ka diso raha metraka zavatra anankiray hoe za anao tsena za anao an'izao fa tsy amiko izay ny fahalalako azy fa ny solombavambahoaka amiko mpanao lalàna mpanangan-tanana izay fotsiny fa tsisy resaka foto-drafitrasa raha izay no andrasantsika vahoaka fa izao izy aloha mizara zavatra mizara t-shirt mizara vary izay izao ny andrasan'ny olona fa raha hoe efa tonga eny amin'le braoany izy leny Tsimbazaza mpanao lalàna ny anarany fa tsy mpanao foto-drafitrasa. Somary misy sainana ihany le tenin'le olo-pirenena rehetrarehetra. Somary hita ihany koa hoe misy tokony manafangaro an'le asany solombavambahoaka amin'ny tsy asany sy ny hoe inona marina ny anjara andraikitra ny solombavambahoaka. Atombokontsika atsy amin'ny zokiray aman-dreny atsy Dieudonné Rasolomana anao amin'ny boriboritany voalohany. Voalohany aloha fantaniko satria be dia be ireo mpirotsaka fidiana solombavambahoaka. Nareo ve mieritreritra hoe mitovy ny herijika rehetra ananan'ireo candidat ireo izay mirotsaka hoe ho lany solombavambahoaka? Ny herijika eo amin'ina moa zay lafiny ny chance hoe ho lany. Ny chance hoe ho lany. Mihoatra lavitra ny anay ny herijika raha izay. Satria izay dia monina tena monina ao boriboritany voalohany eny amin'ny tanàna ambany ary tena mahita mihitsy ny zavatra menjady amin'ilay vahoaka eny ary ilay vahoaka mihitsy no nanery hoe andao ndrotsaka satria araka n'le voalazan'le tamin'ny le nandeha teo zao raha hitantsika dia niteny izy fa le solombavambahoaka anay ohatrany tsy nisy mihitsy to tsy mba hita anay akory ny nankaiza na nankaiza dia raha fijery azy marina ny teniny satria raha ny zahatra nisy hatramin'izay dia ohatrany tena tsy solombavambahoaka nisy teto fa solombava mpanjakana tsy anakany mihitsy ny teo tao mpanangan-tanana fotsiny ka ny izy tsika zany dia mandra volavolan-dalàna tokoa ary marina ny tenyle zareo ny teny teo hoe ny député zany dia mpanao lalàna fahefana mpanao lalàna ny anankiray fahefana mpanatanteraka izy amindreo nefa ny tena tsy nanray andraikitra fa misy ny tsy fandraisana andraikitra matoa valalàna ohatran'izao ny vahoaka tsy fiasa mandeha ray tsisy zahatra andrarain'ny olona ary engany mbola tsy tena ho kivy ny olona fa kosa mbola anana fanantenana ihany. Fantarina mitovy manahoana ny fahitanao ny chance anareo zany be dia be le mpirotsaka fidiana? Ny rehetra moa matoa ny rotsaka manantena ny olany daholo raha ho anahy manokana zany dia lany ao amin'ny boriboritany fahefatra satria manana tombo manokana no izahako efa niasa taona maro tao amin'ny boriboritany fahefatra izay asa natao izay nefa nahafantaran'ny olona ny tena zany anisan'ny napirisika anisan'ny namana natonga ny namana apirisika ihany koa amin'ny irotsahana anatin'le hoe candidat ho solombavambahoaka efa manantena sady zany zao ny komity mpanohana fa ho lany ny tenanay amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity. Andraso aloha le adversaire rehetra ny tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao hoe? Eny tompoko efa fantatry zay satria mahafanana azy fa efa niazahana sy ny manina ny stratégie rehetra hiatrehana an'le ady. Nareo zany matoky hoe tena adio be le fifidianana io? Ny adio be efa matoky sy manantena izay amin'ny fanaramaso ataon'ny senita sy ny fitondram-panjakana mahefa ny amin'ny ampandeha sy ampandroso tsara ny fifidianana. Apetrako aminao le fanontaniana mitovy hevitra amin'zareo ve ianao amin'izay? Ny chance angamba azo atao hoe mitovy fa misy irany teny hoe chancenao tsy voatana mety ho zay no tombony amin'ny sasany nefa zadiny fa amin'ireo candidat telopolo reo efa nisy naka tombon-dalana dikan'izay maka tombon-dalana zay mitady chance be dia be kokoa izy noho ny rehetrarehetra dikan'izay zany dia mananteny izy fa raha naka tombony aloha dia mety ho lany izy fa tsy zay no lojika ny fifidianana fa ny lojika ny fifidianana dia rehefa tonga amin'ny faharoapolon'ny volana desambra dia avoaka izy dia zay ny lojika eo izy amin'ny be dia be eo zay mampitovy ny chance. Matoky ny fizotran'le fifidianana mahitsy ve zany ianareo
Sotra ny fifidianana mahisy aloha dia tokony anaiky eny io e satria matsy hitantsika ny fifidianana so teo amin'ny présidentielle teo ny olona rehetrehtra ny candidat telopolo nanao teo nanantena fa mahitsy mangarahara le izy nefa nisy ny fepetra ny raisin'ny CES ny senita tsy nandray fepetra fa nanao proclamation fotsiny fa ny CES nandray fepetra dia samy mahafantatra zany le ny candidat reny amin'izao fotoana zao hoe tokony ho maily bebe kokoa satria ny senita sy ny CES tsy andray fepetra tsy ametraka sasy ngeda be ao anatin'io zay zany a tokony efa mahafantatra ianao hoe tokony andeha tsara le fifidianana. Ao amin'ny boriboritany faharoa misy ianao isan'ny be artiste ao ary isan'ny hoe be dia be ny olona izay hita hoe toanany mpitondra ankehitriny mpanao politika maro ihany koa nandrotsaka ny candidat eo manahoana ny fahitanao an'izay chance na niherijika ny candidat tsirairay volan'izay. Chance eo amin'ireo candidat reo zany a dia manantena ny tompo fa olany satria indépendant tenako izay ao anatin'ny association des jeunes curieux à l'avenir dia manantena satria ao amin'ny fiaraha-mitatana zany a dia tanora no betsaka miara-miasa amiko a satria ao anatin'ny resaka fanatanjahantena dia anisany ary tena maro a ao amin'ny 2e arrondissement ny fanatanjahantena izay anisan'izany ny taranja maro samihafa ny ahitana ny football ny rugby ny kickboxing sy ny basketball zany amin'ilay politika izay ho ataonareo anatin'ilay fifidianana manara-maso an'io fifidianana io ve nareo afaka hijoro ve nareo inona no ataonareo zany mba hoe ampizotra n'ilay fifidianana araka ny tokony ho izy anareo izay candidat sa hoe marotsaka fotsiny amin'ilay firotsahana zany fanara-maso dia matoa zay milatsaka zany dia efa vonina izahay fa manana mpanara-maso zany izahay. Ny isan'ny atao hoe fanontaniany mpanara-baovao maro amin'izao fotoana izao ary ahiahan'ny olona ihany koa dia ny hoe ahoana nisy an'ireo mpanao politika zany izay nanohana candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena nambarany CES fa nandika lalàna kanefa tsisy fandraisana andraikitra momba n'izay na mbola tsy hita hoe inona ny sazy nahazo azy fa dia mbola ireo ihany ny tompona andraiky mpanjakana io izay mihitsy ny tiako evina amin'ilay hoe mahatoky le fifidianana ve nareo ho anareo candidat zany inona ny balizy na ny fefy mila ajoro sy atsangana ao anatin'ity fifidianana miaraka ity. Ny balizy indray zavatra tsotra ny CES natsangana ary ny CES tsy misy droit de révocation ny jugement avoakany eo ny dikan'izay zay avoakan'ny CES io dia tsy azo difirana ny zavatra tokony ataon'ny candidat aloha zany aty aloha aty ny zavatra tsapa teo dia ny régularité ny voaka avy any amin'ny senita fa tsy avy any amin'ny CES ny dikan'izay dia anjaran'ny candidat manaraka hoe inona ny imperfection inona ny zavatra nisy tao amin'ny senita anisan'izany so anisan'ny nataonay nanaraka vao tapitra amin'ny fifidianana dia nanaraka ny kara-pifidianan'ny olona zay tsy voasoratra tao nazo ao zany koa nanana n'le anina mangamanga iny nefa tsy voasoratra tao zany aloha zavatra tokony tonga dia efa soroana dia ny aty mba apisy ara-dalàna tsara n'le olona mpifidy ary tsy sy menimenina rehefa avy hoe zay mbola tsy mifidy raha misy olona telo ny tsy mifidy eo dia candidat anankitelo efa very vatoray daholo zay zany tedavina dia nyzao hoe afaka mifidy daholo ny olona zavatra faharoa tokony jerena koa dia zao rehefa mifidy ny olona afaka andrasina le olona milahatra fa tsy hoe tonga ny amin'ny enina atsika ny tsy any amin'ny kazerina hoe tapitra ny sortie dia midy fa tokony rehefa tany démocratique rehefa hifidy ny olona na amin'ny folo alina mbola misy milahatra tokony mahazo mifidy zany zavatra tokony soroana dia nyzao. Mitovy hevitra amin'izay ve? Tsy dia mitovy hevitra amin'izay angamba voalazany teo mantsy hoe rehefa avoakan'ny CES zany dia tsy azo ivalozana nefa zahatra nisy teto amin'ny tany sy fanjakana efa namoaka amin'ny tamin'ny voalohany ny CES dia tsy lekena azo valozana ihany zany le izy dia zay ny zahatra tena mampalahelo eto amin'ity firenena ity satria le lalàna misy mipetraka nefa tsy arahana ve le izy sa le lalàna ve ny lany andro sa misy ve manery hoe tsy maintsy zao ny avy any avelany ohatra fa manitra ny gasy dia terena dia hoe zao dia zao renge zahatra tsy fahita hoe aiza ny CES zany raha vao io iza no nibaiko tamin'izany mampalahelo be mbola manana ahy zany ahy zany wala mihitsy tena manana ahy be da be ary tankabiko na ity fifidianana ity aza raha mijeriko tokony mbola be da be zahatra rafitra zay vao tena nandeha amin'ny fifidianana nefa kosa marina fa lay vahoaka efa tena sahirana dia hoe aloha andeha dia mandeha zaniko fa raha ndeha nisy tokony mbola be da be mihitsy ny rafitra satria le any avelany koa zany nahita fa efa tao nareo malagasy io hoe tsy mifandamina mihitsy
laza hoe anao fampivana iny miny efa taona tsy mifandamina foana bon zay koa efa mainky amin'ny tombontsoanay a petahana io fa misy adrakendrena koa anatin'izay mazava loatra iverenantsika no hoe anao ahoana ianareo solombavambahoaka rehefa lany eo zany manoloana an'izay fiarovana tombotsoana vahoaka zay iverenantsika zay avy eo apetraka aminao de batora falomanana Pierre Fidelis le fanontaniana ahoana ny hevitra momba an'izay hoe mety ho ahiampetraka amin'izao fotoana zao zay de inona no takinareo candidat zany mba ahafahana manatsara an'izay ny hotakina ngambany de ny hoe nisy lesona azony raisina tamin'ny fifidianana tamin'ny 5 ny volana novambra lasa teo iny 5 ny oktobra lasa teo iny azafady noho izany a tokony efa ijery zany ireo mpanaramaso raisam-pirenena senita indrindra fa ny amin'ny CS ny amin'ny tokony ho fametrahana ny ara-dalàna anatin'le fifidianana ara-dalàna hoe ahoana le ara-dalàna tiana ao ambary eto de ny hoe mba hoekeny izy ireo a zay fangatana candidat ohatra ny amin'ny ametrahana mpanaramaso zay mety hipetraka any amin'ny SED ny amin'ny district zany na any amin'ny commune isan'Ambaratonga any ya tiako ohatrany somary ampiakarina kely le ady hevitritsika zany nareo le candidat PDB le mirotsaka ho fidiana solombavambahoaka inona zany ianao zao amin'ny 2e arrondissement mipaikady manokana iverinao fa tokony fomba fijeriny vahoaka am'izay rehefa ifidy solombavambahoaka am'izao fotoana zao ny voaka teo ny hoe hatramin'izay solombavambahoaka mpanangatanana fotsiny tsy fantatry ny olona akory hoe inona ny tena asany inona ny toe-tsaina zany tokony nanany vahoaka manoloana an'izay fifidianana zay am'izao fotoana zao ny toe-tsainy vahoaka zany am'izao fotoana zao a de tokony ahijery le vahoaka zany anavaka hoe tena le lalàna marina ny tena ho apetraky le solombavambahoaka fa tsy le hoe kobakambava zany hoe ohatran'le zavatra nisy teny aloha mantsy de hoe isaky ny 5 taona de andeha le fifidianana satria za milliardaire de afaka ny manome fa le vahoaka madinika zany raha irotsaka ary de tsisy dikany de zay zany ny anentanana an'le vahoaka hoe jereo ny fomba fiasa satria ao anatin'ny 5 taona ihany aneo re olo reo tokony amianareo e fa ozy zay aty manentana anareo hoe mba jereo ihany le hofidiana zany mba ahafahana mitondra le etaetanareo a eny amin'ny antenemeram-bahoaka zany a de ny ahafahana manao le lalàna zay everina fa afaka iarovana ny vahoaka madinika ny nany hevitra de tsotra za aloha voalohany indrindra efa mpanolotsainy ny tanàna n'Antananarivo efa nanao ny exécutif zany nafantatra hoe ahoana ny fomba fiasa ao anatin'ny exécutif tsika malala fa raha misy lalàna mivoaka ao anatin'ny exécutif ny tena problème de tsy misy mihitsy de décret d'application raha mametraka lalàna anankiray ny fanjakana ka miditra any amin'ny branao de osy izy le olona ny efa mivoaka le lalàna io fa mbola tsy nisy décret d'application io zany hoe tsy azo ampiarina le izy zay zavatra zay a azo ampiarina amin'olona sasany fa tsy azo ampiarina amin'ny olona sasany zay zany anisany napriska azy mafantatra hoe ohatrany ahoana ny fomba fiasa amin'ny exécutif ijery marina hoe ahoana ny fanaovana ny lalàna ao anatin'ny olona ahoana famola volanitra reo ny lalàna ary ahoana ny tsy voan'le lalàna zay zany a anisany zavatra tena napriska hoe anao député satria mafantatra ny fanatanterahana ary mila malala ihany koa ny fampiarana ny lalàna ary ahoana le hoe nareo le manangatanana de mahazo 4 manangatanana mahazo 4 zany loha diso e tsy tsosanytsosa angamba ny atao hoe député ny député ohatran'ny institution rehetrrehetra ohatran'ny toerana rehetrrehetra misy hoe mahazo logement misy hoe mahazo équipement misy mahazo hoe indemnité ho an'ny député de zay ny critère zay ny droit namena azy hoe mahazo 4 nareo fa tsy hoesaka manangatanana de ividianana 4 zay kosa angamba mbola tsy nisy so de le 4 kosa ny azakazahana irotsahana ho fidiana lisany zao jereo tsara ny any fotony any amin'ny sefipokotany any ny tena fototra ny zava-drehetra raha ny fiarahamonina ny resahana nefa jerevo le sefipokotany mampanaelo indamnité nefa iny aza tsy aloha nefa de ady mpivady iny amin'ny alina de makao daoly tokony ilaina zany hovaina mihitsy ny sata ao amin'ny sehatry ny fokotany eo majereva anazy aloha ary tiako ny azy zany ny tiako hoe apetsaka amin'ny tena sy hoe manangatanana ve de 4 lizy kosa de zao e efa tena valalanina ny olona ka na hainao tsika zao manomboka amin'ny fividianana hatramin'ny filoham-pirenena hatrany fotony manomboka sika zao mbola tsisy vita fa ny akosa ny afatra de zao e aza manao filoham-pirenena eo anao
aza manao premier ministre na ministre na be ny tanàna indrindraindrindra solomavamboaka raha ohatra kosa tsy tena hikatsaka lay tombontsoan'ny vahoaka ary tena hiady tokoa anao volavolan-dalàna tena hoan'ny tena fiainandreo ary keo na rahamaso ingetsotra raha ohatra tena samy mandray andraikitra ny tsirairay hoe ny solomavamboaka inona moa ny asa amin'ny solomavamboaka mpandray ny etaetan'ny olona dia manao mamaty eo lalàna inona ny andraikitra ny atan'ny exécutif voalazan'ny tasy mpanatanteraka ka reo rehetra reo zany a tokony tsy mandray ny andraikitra avy fa tsisy ny fandraisana andraikitra fijeriko azy hatramin'izay ny ato manao lalàna ny voalaza teo le degré tsisy ny fampiarana ny degré tsisy ny application dia inona moa zany ka tsy tokony zay tso zany tsika zao tena mila fiovana be mihitsy mila fiovana be mihitsy sika amin'izy raha manana Père Fidelis ny tokony ho fomba fietsika na ny toetra ny olom-pirenena amin'ny hoe manoloana ny safidy hoe iza no fidinina solomavambahoaka voalohany indrindra aloha tsy tokony hevitra ny vahoaka hoe ho mpanangatanana fotsiny izay solomavambahoaka ho lany io satria tsy izay no ametrahana azy any amin'ny teny meram-pirenena fa molavola lalàna ametraka n'iny lalàna iny anara-maso ny fanatanterahana n'iny lalàna iny dia anara-maso ihany koa ny fiatraikan'izay le fampiarana ny lalàna zay any amin'ny fiainam-bahoaka satria le vahoaka ny fotony mihitsy zao no tena efa sahirana zany hoe ho anay zany mahatonga anay ny lasaka ao anatin'le hoe solomavambahoaka dia te ametraka hoe le avy any amin'ny fokotany sy ny fokon'olona ao aminy no tsara jerevana aloha rehefa tafapetraka zay dia miakatra amin'ny ambaratongany tsirairay avy ianao ve mieritreritra hoe rehefa tena lany solom-bavambahoaka ka misy ny tsindry avy any amin'ny mpitondra sy ny ohatran'izany dia hoe amin'ny resaka vola satria zay ny zava-misy zahay mpanao gazety mahafantatra an'izany hoe niendriky ny zavatra rehetra ny fandimby teto dia fampandaniana lalàna famoahana vola dia rehefa mahazo vola dia na mamadika palitao mihitsy ny sasany na manangatana na efa misy moa code électoral amin'izao fotoana izao milaza miezaka mamame an'izay kanefa raha le fampiarana ny lalàna reto mbola mampametra-panontaniana ihany zay zavatra zay ty antany ny zokobe Rafalomanana Pierre ihany hoe avity joro ve zany le solomavambahoaka eo manoloana le pôle misy amin'izao fotoana izao koa mantsy amin'ny resaka politika le misy hoe izy amin'ireo candidat reo zany no lany ka raha ianao manokana ve zao avita hijoro zany raha tafiditra eo ianao moa zany avy eo amin'ny malagasy miara-miainga hoe tena hijoro amin'izay hoe mahasolomavambahoaka zay niny malagasy miara-miainga dia le hoe fanovana fa tsy fiovana dikan'izany hitondra fanovana ho an'ny firenena izahay raha mipetraka le niteneninao teo hoe raha misy tsindry avy any amin'ny fitondram-panjakana resaka vola na ohatran'izay ny anay zany efa napetraka ay dia ny hoe ny vahoaka aloha ny jerena anatin'le izy araka le efa voalaza teo aloha ny vahoaka zao dia hoe reo solomavambahoaka ho lany ireo ange dia ho toyny anao ny toyny ataony ny solomavambahoaka teo aloha ihany izay zavatra tena manahirana ny sain'ny vahoaka zay zany no ezanay ho alana ao anatin'le izy ny indépendant nareo indépendant rehefa mirotsaka mora fidiana tsy manana atoko tsy engagé amina atoko na ohatra zany ahoana fomba fijerinao an'izay tena marina mihitsy zany tena mihopokevitra aminao amin'izany satria matoa zany nilatsaka ho indépendant dia tena hoe vonona tsy hobakon'izaniza fa ianao amin'ny indépendant anao dia say ianao mijoro indrindra amin'ny mahavehivavy azy zany dia manomboka hatreo dia amin'ny mahasolom-bavambahoaka dia hoe zahako ny adiavana ny atao hoe miralenta zany sy ny herisetra miady amin'ny vehivavy ny atao hoe zava-mitranga ihany koa zany amin'izao fotoana izao eo amin'izay hoe tontolo ny fiainam-pirenena zay dia ny hoe anao ahoana no endriky ny fanjakana aoriana zay endriky ny fanjakana zay rehefa mijoro ianareo hoe solom-bavambahoaka inona no heverinareo fa tena anjara asa lahara-pahamena zany raha voalany eo lalàna tokony ho apetraka maika tsy maintsy atao amin'izao fotoana izao manoloana le hoe crise miverimberina ohatra raha tsy resaka fa tsy zay tsika fahitako azy aloha dia zay président voalohany lany eo dia ny andraikitra amin'ny mahasolom-bavambahoaka dia mitaky aminy hoe aiza ny programme anao mandritra ny mandanao satria zavatra tsikarisika teo dia ny candidat anankiroa zay manao deuxième tour reo samy tsisy nanana programme ny candidat anay troisième position Atsondreny Anarifelo izy rery nanana programme ary izy rery ny sany nampiseho tamin'ny olona rehetrarehetra to hoe
tia ny asa nataoko nandritra ny fotoana nipetrahako teo a reto ny asa vitako izy rery nanana an'izay ka rehefa lany zay a dia anjarany mitaky amin'izay président eo hoe aiza ny programme anao fa rehefa tsy manana programme ianao tia ny tolo-kevitra ameny ainao tia tanterahanao zay a ny zavatra ho takinay amin'izay président miakatra eo raha ohatra izy moa vonona iara-iasa aminay dia arabasoa arabatsara rehefa tsy vonona iara-asa aminay izy dia tsy maintsy arahanay maso ny zavatra ho ataony eo hoe zavatra mahasoa marina amin'ny vahoaka hoe sa tsy mahasoa amin'ny vahoaka satria ny anay zavatra ho arosonay eo a zavatra efa nieritreretina ela be fa iny ny programme mety ampivoaka ny crise ny Madagasikara. Saika teto Antananarivo no nazahoan'ny candidat Jean-Louis Robinson ny ampahambato betsaka mahatonga azy ho tafakatra amin'ny fidinana faharoa. Ianareo ny candidat filoham-pirenena Antoananareo laharana fahatelo. Tsy matahotra ve nareo hoe tsy ho lany satria mety tsy hova firy ny endriky ny fomba fifidianan'ny vahoaka eto Antananarivo? Zay ro amin'ny mampifidy a dia zay ny lazaiko hoe zay ny safidin'ny olona rehetrrehetra teo satria iny nitarika ny firenena. Amin'izao kosa sika hiatrika ny olona anara-maso ny mpitondry. Zavatra azo adininy dia hoe rehefa misy lanja mavesatra ao anatin'ny assemblée manaraka an'le fitondrana dikan'izay a tsisy zavatra azo tenenina ao anatiny eo fa zay tian'le filoha atao no arahany. Fa rehefa ohatra kosa mavesatra ny lanjakely ivelany zany hoe ny opposition dikan'izay a tsy maintsy ny président zay mipetraka eo a manao asa ara-dalàna aloha consensueusement ary tsy maintsy koa izy anontany ny hevitra ny mpanao lalàna foana hoe mety hoe ty sa tsy mety zavatra hitantsika ne rehefa mitovy ny herin'ny mpitondra sy ny ao amin'ny assemblée dia mandeha ho azy ny zavatra rehetrrehetra na lalàna tokony tsy hofidiana raha dia vidiny za zao ame ohatra anao hoe aiza ran'izao tontolo zao misy an'izany hoe anaovana lalàna ny fanaovana toka nisy an'izany tetompotsika toka gasy ny autorisena dia aiza le décret d'application an'izany satria tsy nisy ny décret d'application dia tsy niazo natao le izy ka zany zavatra zany a anjaranay solombavam-bahoaka amin'izao fotoana zao ininina malagasy miaramenga mitondra ny fanovana. Ianareo ve mino hoe afaka zay ny endrika tsara kokoa zany rehefa tonga eo hoe mifandanja ny mpanohatra sy ny mpitondra zany indrindraindrindra zany eny anivon'ny antenimera samihafa sa ve hoe sao dia zay kosa ny mahamora rava n'le fanjakana rehefa avy eo raha toa ka sarotsarotra ny azahoan'le mpitondra eo an'le majorité na inay maro anisa ao anivon'ny assemblée. Izany zao zava-misy loha zao dia hita io hery a io hery izany lohi a dia hery reo zany zao ny eo ho anainy ambany toerana dia nalahiriko eny moa fa mainka be le fotoana anany dia sonetiko teto le taratasy fa nangataka zay engany zay tiany vahoaka zany dia malalaka amin'ilay filoha zay tiany eo na herina izany loha zay vidiny olona malalaka fa ny anainy ambany toerana zany dia nangataka zay hoe mila reo vahoaka reo zany nampita afatra amiko nyteny amiko hoe mila fasiafasy amin'izay ka zareo zany a tokony anao fasafasy a amin'ilay vahoaka ambany toerana mahafiady reo ary tena hijery fotony fa tsy nisy zay hatramin'izay ka le zavatra antaninao hoe ahoana ny fipetraky ny fifandanjakely a dia ngamba dia zay mantsy no arakaraky lay voalaza tatsy hoe ny programme anasa tsy tazana loatra fa fotsiny tena betsaka loatra eto ary zay no mahatonga anay nitaky mihitsy midina iny fotony ianao alala fa io zany a dia ho hitantsika eo fa na izany naty zany a sarotra ihany no ny fijerin'ny raharaha sarotra ihany ny fijerin'ny raharaha sarotra le izy fa ohatrany ahoana fijerinao ny mety majorité hivoaka eo zany zao ianao rotsaka fidiana sy mavolaoka raha ny zay malagasy miaramainga manokana aloha dia raha ny fanorinay dia mba ho azonay ny majorité zany hoe malagasy miaramainga no manana tombonisa betsaka indrindra amin'ny anteny mera-pirenena ka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tsy tafakatra laharana faharoa akory ny ianareo marina zany laharana fahatelo nisy ny malagasy miaramainga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nefa tsy natao akivy zany satria matota fiditra fahatelo dia manana sens zany a tongavana any amin'ny voalohany. Anampikely ny tenen'ny namana marina tokoa fa laharana fahatelo zay fa ny aza adinitsika anie dia fanovana ny tedavina
ary le voalohany sy faharoa iny hoe tsy fanovana no etanreo fa fiovana fotsiny ka mino aho fa ny olona zay nitaky na fiverenan'ny dada tamin'ny 2009 nareo olona ao anatin'ny tetezamida zay mitaky fanovana de samy kivy daholo ny dikan'izay amiko a de any amin'ny solombavam-bahoaka le olona tena ironany le tena hoe iza ny afaka anova satria raha tonga eo ny député any MMM zany teny aminao fa tena hitondra fiovana eo na ny fomba fiasan'ny président na ny fomba fiasan'ny ministre na ny fanaraha-mason'ireo ara iova daholo satria asika ro enjana ny député MMM am'izay lafin'izay zay raha tonga eo tsy anangatanana fotsiny no hitsonay eo zay nangatanay tsonay mihitsy anaovanay antso avy ny vahoaka mifidy amin'ny firaizana misy avy hoe fidionona rahana faharoambe folo fa hitanao fiovana araky ny lalàna amin'ny tanàna misy anao ny zavatra hoe mifamatotra am'izay voalazanao toy zay fiovana fanovana sy ny sisa inona zany zao raha ianareo no anotaniko hoe sosikevitra ny vaingana na fomba fiasan'ny vaingana afahana misoroka averiko foana le izy satria zay zany raha vao misy député eo zany mijoro fanjakana mijoro ara-dalàna de hoe mbola iverina ave ny krizy avita mandavy le filoham-pirenena eo inona no anjara asanareo zany manoloana an'izay fanatsarana ny fiainam-pirenena zay ny fanatsarana an'le izy zany a de aminay zany lara-pahamehana voalohany indrindra satria ny safidy ny indépendant izahay de hoe ny vahoaka aloha zany tanjonay zany hoe ny lalàna zany no atao eo de lalàna iaro ny vahoaka taloha mantsy le vahoaka hoe iaro nefa le izy araky le teny hoe tsy tanteraka le décret satria iny zany ohatra napetraka natao fitaovana fotsiny zany le vahoaka satria natao nentina natao fitaovana fotsiny ihany kanefa amin'izao fotoana izao matoa zany izahay samy joro de vonina zany izahay anara-maso ary anova tanteraka ary ampianatra ny lalàna le hoe anova tanteraka sy le anara-maso ange fa fiteny foana hatramin'izay fa hoe inona ny tena ho ataonareo zany ao anatin'le izy amin'ny hoe fomba ahafahana hoe ho hitan'ny vahoaka maro nanao tatitra isaky ny rovolana amin'ny vahoaka ve nareo sa hoe ahoana ny endrika isa onazay hita maso ny endrika hita maso zany zao a de raha ohatra ny anay zany ao amin'ny AJCA numéro 29 zany de ny ao an-tranoko zany a zay misy ny QG moa zany de tsy hiova mihitsy satria ao mipetraka de ny numéro ny telefonako zany de tsy hiova mihitsy zay zany ny amatarana fa hoe tsy hiova mihitsy zany raha hoany hoe afaka hivadibadika dikan'izay zany de tena hoe vonina iaro an'le vahoaka satria ny tombontsoan'le vahoaka no tratrarina zany de any zany tena diavana ny lalàna ho an'ny vahoaka zay hoe ny vahoaka aloha natao lara-pahamehana ekonao ny anay candidat ny boriboritany faefatra raha falimanana Pierre larana fahina ambe folo moa misy anay ho an'ny mpifidy aloha zany hoe rehefa tonga ny faharoapolo ny volana décembre de azadiny mandasaka ny larana fahina ambiny folo malagasy miara-miainga io raha ny anay zany raha tonga eo amin'ny toerana de ametraka izahay hoe tokony isy any fanatonana ny vahoaka mivantana aloha zany hoe tokony ametraka fivorian'ny vahoaka isa-telo volana mba handraisana tsikera avy any amin'ny vahoaka mba handraisana fitarainana ahafahana mitondra an'izay le tsikera sy fitarainana zay eny anivony antenimera ampy ve zay mety mbola tsy ampy izay ary tena tsy ampy mihitsy fa raha tsy hita zany vahaolana mahakasika an'io le tsikera sy ireo le fitarainana ataon'ny vahoaka reo tsy ho tafita mihitsy ny afatra zokobe raha zava-nisy no jerevana dia raha solombavam-bahoaka ndresantsika zany nanao propagandy tiny baolina tiny soma tiny atao vritetevaka azo ry zaraina godazy zaraina zao tsy hitatsony avy eo andritran'le mandat tamin'ny député mifandimy teo ny tena hita koa fa voalazany eo teany mpanangatanana satria fa voalazako teo fa député mpanjakana fa tsy solombavam-bahoaka ka le hoanay zany raha hoanay zany maradona moa le lalana indrindra zay moa de miaratsina raha solomana dedona io zay any tena lalana indrindra anazy zany de ohatrany hoe vozay no voateniko ka hoanay zany mahatsapany lesiko nisy hatramin'izay fa kosa ny fanamby apetraka indrindra no an'eo amin'ny boribory tany voalohany ambany toerana indrindra de manao fanambytsika filaina miona zany hoe tsy ny hevitro no entiko fa ny hevitro sika vahoaka
hoentiko iny anambolina avy eo ary tsy mazaza miontsika isaky ny telo volana iontsika isaky ny telo volana anao jery todika inona le asa vita inona ny asa tsy vita zany hoe inona le nangatahanareo vita inona le nangatahanareo tsy vita za zany de anao fanamby an'izay ny anandray zao ny fomba anaovako an'izay mialatsiny moa fa za ny asa tamina orinasa tsy miankina hatramin'izay de manana fa fiaraha-miasa betsaka zany hoe manana aptitude relationnel raha ohatra miteny vazaha ka ny na fijeriko azy de tsotra satria za mpanao lalàna ao anatin'ny assemblée inona zany ny zavatra ataoko voalohany zavatra ho ataoko voalohany de tsy maintsy miara-miasa amin'ny be ny tanàna tsy maintsy miara-miasa amin'izay directeur ao anatin'ny commune inona ny anton'izay afahako miteny amin'ny directeur en commune satria raha za député tsy manana fahefana mihitsy ampanao lalana na ampanao jiro na ampanamboatra goudron fa tsy maintsy am'sokatra miara-miasa amin'ny commune urbaine any amin'ny commune urbaine no mangataka hoe mba jereo kely ty zavatra ty eo amin'ny firaisana fahatelo mba ataovy kely tsy mibaiko eo am'izay fotoan'izay fa zay le fiaraha-miasa fahaizana miara-miasa ao anatin'le sehatra ary zay koa ma tsy zavatra tsapatra am'izay ny député tsy samidiny ny mialatsiny amin'ny maradona fa tsy ambany tanàny zany ny filaza azy fa hoe faritra iva ny faritra iva tsy sany député nidinana mihitsy hatramin'izay satria nahoana satria tsy afaka manao nin'inona izy tsy afaka mitondra na fotodrafitrasa ray ary raha ohatra ny député tianao fotodrafitrasa de miala paosy fa ny fahaizan'ny député miara-miasa amin'ny mpanatateraka ny commune no ahafahana mametraka zavatra be deaibe ndikan'izay ny mpanolotsaina ny député zany a tokony sady manana programme manara-maso ny lalàna no mahay miara-miasa amin'ny commune mba hijery marina hoe natao ve le asa fotodrafitrasa tatsy amin'ny faritra ohatran'izao am'izay fotoan'izay a tsy mila miandry ianao isaky ny telo volana isaky ny efabolana raha ohatra ianao isaky ny telo volana isaky ny efabolana de tatitra ny sessionanao amin'ny député no ataonao fa raha tena hoe fotodrafitrasa fampandrosoana any amin'ny faritra no jerenao a tsisy afa-tsy mifahaizana miara-miasa miaraka amin'ny commune zay ireny a fahitako azy satria oza hoe za manana an'izay ato zay tamin'ny toerana rehetrrehetra ny asako a be deaibe ny zavatra nasongadina vitako teto a de zay ny atsoko ny vahoaka mpifidy ajainy eo amin'ny firaisana vahatelo hoe raha tianareo ny anaovana zavatra de za afaka miara-miasa tsara amin'ny commune za afaka miara-miasa tsara amin'ny orinasa tsy miakina afaka mitondra laminasa ao anatin'ny faritra ahoana ny fijerinareo an'le resaka fampiarana ny lalàna na ny hoe fa mbola volana ny lalàna manoloana ny mpitondra ny teto amintsika miverimberina foana hoe ny lalàna misy a de mpitondra tsy tratra fa ny mpangalatra koa sy ny tahakan'izany ny tratra sy migadra fa ny mpitondra saika afakafaka eny foana ny intervention sy isan-karazany mbola malaza ka eo indrindra zany hoe le mpitondra eo afakafaka fa le vahoaka raha ohatra hoe le majinga zany de hoe tsy ho tratra dikan'izany zany de tokony isy mihitsy zany a anankiray zany a karazana ohatrany hoe matao zany misy zany le hoe fikambanana iraisam-pirenena zay angatahana mihitsy zany ahafahana hoe tena mijoro marina zany tena hoe tsy le majinika ihany no enjehana fa ireo mpitondra ihany koa zany de tena atao lalàna international mihitsy le izy afaka metraka an'izay ve tsika ahoana moa tsy efahantsika mametraka azy ny zavatra tokony ho fantatra rehefa amin'ny resaka lalàna de tsy maintsy misy loha ny ministère ny justice tokony isy ny haute cour de justice zay ny zavatra tokony ho fantatra raha misy ny haute cour de justice de raha vao azy le fitenenana hoe any mahadinika ihany ny voentsika fa mivavedy hoe lalàna ny mitovy lalàna ny ray e fa zay le teneniko hoe le décret d'application tsy miatra ary io arakaraka le olona tsirairay avy no hoe te ampiariko amin'ny raha koa te ampiariko amin'ny rahabe zay tsy mampitovy lenta ny lalàna misy eto amintsika ny fahafantarako ny ministra na fahafantarako ny président de mety midiky zany hoe tsy azo sazina le olona fa maninona ianao tsy azo sazina zay zavatra tokony ho hitatsika zay de fihetsoana mivatana ny ropo tsara hoe tokony anana ny fahaleovantenany izy tokony tena par conscience izy no tsara mety avita andoda-tabatra ve ny zokobe deodonera solomanana rehefa amin'ny ateny miaram-pirenena tena andona mihitsy tena andona ny faran'izay tena andona satria izy rehefa am'izao ary inona zao no misy eto amintsika raha lalàna ny resahana inona no hitorana ny firenena am'izao fotoan'izao ny constitution sa ny feuille de route raha ny feuille de route zao no hoe io no ampiaviny za sasany anay de io ihany no arahanay
tanteraka ve zany zao raha ny constitution rahana aizany zao iza ka le izy a tena andota-tabatra sika eo fampiarana amin'ny lalàna mantsy ohatrany hoe na ny congrès sy ny CST zany zao mangina ny taorianany CES nefa iverena kely le resaka terim-piandroana hoe misy olona maro be nambara hoe tina na ho anzy zao nandika lalàna ohatra zao nefa le hoe solom-bavim-bahoaka izay teny mera mangina tsy mbola nahen'ny déclaration hoe mba manaitra anareo mba metraka fitoriana sy ny sisa ka zay mihitsy zava-misy le be le adalàna nataony rehetrarehetra ny eo amin'ny mpitondra sy ny rehetrarehetra be da be nefa tsisy voasazy zany hoe eto amintsika zany raha fijeriko azy a misy ny lalàna ary tena vakily ohatra amin'ny boky zao hoe lalàna misy ohatra resika zao ohatra hoe eny aminay moa be fanolanana zany manolana zazy zany hoe efa fantatra fe any tsy afahy nefa avy eo a voaka ihany ny manolana nefa le lalàna misy de manjary zao ny olona be da be zao fitsaram-bahoaka satria efa manomboka tsisy tsony a fifampitokisana eto amin'ny tany sy ny firenena tsisy fifampitokisana tsony a tsy mahatokotsy ny olona ny amin'ny fitsarana tsy mahatoky ny olona amin'ny mitandro filaminana de io ny tonga de fitsaram-bahoaka dikan'izay ohatra ny tokantrano anankiray za zao anay akaty ka raha ohatra ny vadiko tsy mahatoky hoe ary amin'ny kolotevia fa lazay ny nandeha fa potika le akonako zay fa tsisy fitokisana de zany koa zao ny eto amin'ny firenentsika tsy misy fifampitokisana tsony ka ilaina tena enjana ary tena mandota-tabatra ary tena miaro tena iaro mihitsy a lay lalàna satria takanay rehefa eo lay lalàna tena iaro lay vahoaka amin'ny lafiny rehetra na raha sosialy na raha tokarena na raha-piainana mihitsy zany a no ho apetsaka volavolan-dalàna momba any zay ary de tena hoarahana ary zay tsy manao zay ma tsy natonga antety hoe aza tokony anao kosa moako zay aza lalao volantsony ny olona fa rehefa tsy aza raisina tsony toera rehefa voalaza be da be teo zao ary tsy tena nay andraikitra ary reraka fotsiny takanary zao anao solomavamaoka fantatro ny andraikitra fa hoe hitondra le tetan'ny olona ary ady nefa za tsy anao an'izay tsy alao ve zanyjanony anininy eo raha falomanana Pierre Fidelisy ny hevitra ao manoloana ny zay rehevitra rehetra mipoitra teo raha ilaina ny mandona-tabatra de hodomina ny latabatra satria rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy a ny ataon'ny mpitondra fanjakana na ny mpitantana ny raha-mpanjakana de tsy afaka ny anaiky an'izany a ny solom-bavim-bahoaka izay zany ny tena atao hoe solom-bavim-bahoaka raha mahakasika ny hoe lalàna de araky ny voalazan'ny zokobe teo de ny fitsarana zay no tianambara anatin'le izy raha misy ny lalàna manara-maso ny fomba fiasan'ny mpitsara de tokony hoezahana ny ametrahana an'izay a sy anatanterahana an'izay le lalàna zay raha ohatra kosa tsy misy le izy hatramin'izay a de mba tokony hoezahana ihany koa ny ametrahana io lalàna io araky ny nilazain'ny zokobe tato amin'ny ilany tato moa hoe na ny vahoaka malagasy ary zao efa tsy mahatoky intsony a ny sehatra rehetra ka misy ny resaka momba ny lalàna na ny mpitsara io a na ny ino izy ty ny polisy pirenena io a na ny gendarmerie zay mahatonga an'ireny le hoe fitsaram-bahoaka araky ny voalazany teo ireny ny zava-misy am'izao fotoana zao ary manoloana an'le hoe fiainam-pirenena avy ao anaty crise zao tsika ny olona menimenina be leo politika ny kolokolo eran'ny lalana ny anaty brosy ny rehetra eo koa ny hoe fitsarana zay rehefa makany fitsarana de mipanakarena sy mipanambola ihany no avitra izay de milentika foana nareo zany zao solom-bavim-bahoaka mbola azo averina ve zay fatokisan'ny olona zay fatokisan'ny vahoaka ny mpitondra zay manantena tompo fa isan'ny fatokisan'ny vahoaka satria raha vao izahay zany no men'ny vahoaka fahefana andraindraikitra amin'izay de voniny zay satria raha vao tafajoro a de ny milina zany fa ho an'ny vehivavy hoe mira lenta satria matoa zany misy le zavatra tsy mitovy matoa misy any anatin'ny antemera tena misy mifandray vozina akanjy izareo de tsy nisy zany le vehivavy tao anatiny afaka nyjoro de noho izany avonina izahay hijoro a ary tena hanao an'le fanatanterahana zay etaetan'ny vahoaka ny endrika hitamaso isehon'izay hoe mbola azo avotana vety le fifampitokisana le izy aloha matoa le olona ifidy de mitady fitokisana amin'ny olona fiteny zany zany hoe matoa ianao nametraka ho solom-bavim-bahoaka de matoky anao
matoa solombavam-bahoaka dia matoky ianao fa hiaraka amiko ianao ny fanovana dia tokony matsiaro ny olona matsapa ny olona fa matoa tsika nanao fividianana dia ialana tamin'ny krizy aloha iofotsika zany zay fanovana zay bloky anankiray zay a na ny fomba fiasa zay a na ny fomba fitsarany zay a na ny fomba fijery zay a tokony iova daholy ny zavatra tiako tenenina dia ohatran'izao raha ohatra ny député osy izy ianao hoe lany ny président anankiray amindreo ka tsy mitovy loko amin'le président lany eo ny assemblée a zay ny vao maika hery lehibe anankiray hery lehibe anankiray afaka manery ny président afaka manery ny rehetrrehetra eo anova ny fomba fiasa zany antenimiery zany eny blokiray ny ao anatin'ny antenimiery tokony isy fifandraisanao ary tena misoran'Andriamanitra raha ohatra tena hoe bloky MMM ny BDB ao satria ny MMM no hitatsika tamin'ny fomba fiasan'ny VPM taloha fa niasa atao anatin'ny famarinana izy ary tena niasa nampandroso izy ka raha ro solombavam-bahoaka andovan'ny fomba fiasan'izay zany manantena fa tena ho tafarina le firenena ka iza no ame antoka moa zany hoe nareo efatra reto fotsiny ohatra rehefa lany ka mahazo vola sy ny sisa tsy iova indray le fotom-pisainana zay zavatra zay kosa aloha dia tokony jeren'le mpifidy a dia hoe ohatran'ina le olona taloha ohatran'inona ny asan'le olona ohatran'inona ny toetran'le olona ao anatin'ny fiarahamonina olona mba azo itokisana hoe any ane dia efa hita fanadiadiana raha za tsy hanao tokambarotra eo ta fa fantatry ny olona na ny zavatra nataoko sy natoetrako dia tsy maninona tsara daholo le olona fa anjaran'le mpifidy miteny hoe tiany tsaratsara kokoa zay le sisy mivaza hoe un plus rehefa fantatry ny mpifidy ny plusnao a dia manantenanao fa lany ary vao manomboka sika amin'ny fampielezan-kevitra zao mino a fa ny zavatra ho avoakako zao mety isy vora pitsy misy vora afaka pitsy za koa amin'ny herinandro mety haka nen'ny hevitra ny sasany mba ahazaoko n'le plus anampinan'iny zokiva moa zany araka le misy slogan ny MMM zay hoe efa niasa ho anao ary mbola hiasa ho anao ho anay zany a dia tsy mahaminatra aminay mihitsy ny miteny hoe efa niasa ho an'ny boriboritany fa efatra izahay efa niasa ho an'ny vahoaka malagasy ny malagasy miaramiainga dia mbola vonona zany niasa sy ara-iasa amin'ny vahoaka malagasy ka raha ho anao zay ampy ve zay amiarenana ny mpanao politika inge ho any fandimby teto iza moa tsy niteny hoe niasa fa le fifampitokisana aveo tafaverina inona zany ny atao mety paikady mihitsy ho ataony tokony ataony solombavam-bahoaka na tokony asongadina solombavam-bahoaka mba amiarenana an'izay mbola manana chance be dia be zany isika ahafahana mamerina zay fatokisan'ny vahoaka zay raha ho anay ao amin'ny boriboritany fa efatra manokana dia zay efa fantatry ny olona tamin'ny asa nataonay satria izahay moa zany chef de service technique atao amin'ny boriboritany fa efatra io a efa betsaka ny asa natao a betsaka ny mahafantatra sy nalalana zay asa natao zay a dia mino somanantena fa ametraka ny fitokisany aty aminay a ny vahoaka ao amin'ny boriboritany fa efatra sokobe Dieudonné na inona firazana inona ny zava-misy aloha zao dia maizina ny zahatra iainan'ny olona mila fahazavana zany izy ary ny zavatra misy hatramin'izay marina mihitsy ny fanontanianao fa rehetrarehetra dia mametoky inona nefa ny antoka mba tena hitokisany le olona an'izay fanomeza tokony be da be zay ary inona ny antoka tena hitokisany an'izay dia ny ato sotra ny afarako manafatra tia indray ho an'ny Madagasikara mihitsy ny afarako ny tsy fandraisana andraikitra na potian'ny firenentsika indrindra ho an'ny olona zay makatoerana ohatran'izao zao zay anao solombavam-bahoaka tsy niteniny hafa fa ny azy zany dia zao ihany hoe ny izaniza tsy mandray andraikitra aza mandevitra ntsony ianareo vahoaka ny ary moa zany dia ampiarin'ny olona fitsaram-bahoaka zao kosa izay ilingilingy zay anao député na aza mandevitra ntsony ianareo fa tanao mivavana izy zay lazainy eo fa kosa ny zahatra ilaitsika dia mba tokony hiadana nisy atokantrano sy nisy ambaravarana apetraka aminao re fanontaniana sady fanontaniana faraparana fa manam-potoana ihany ny fotoanantsika dia hovalin'ny fanany nareo efatra rehetreto hoe ohatrany ahoana zany zao a no tokony ho endrika hoentinareo mandresy lahatra ny vahoaka za tsy miteny manaova propagande fa le fomba andresena lahatra ny vahoaka tokony resaka fotodrafitrasa ve ny mibahatoeranao a ianareo moa mpanao lalàna nefa tokony resako lalàna koa ve ny mibahatoeranao sa fitahizana olo-pirenena vanina kosa ny tokony mibahatoeranao anatin'le fampielezan-kevitra sa hoe tena vava na teny atao ampatonga saina ny vahoaka manoloana ny tsy tokony anaovan'ny safidy diso tsony ny
tokony atao raha hoanazy zany zay dia zao tonga dia efa mitariky ny olona amin'ny tena lalana mahitsy sy marina ahoana moa zay hoe mahitsy sy marina zay solombavam-baoaka ny fandraisan-tahatra izy ianao tonga makeny atoerana amin'ny propagande zany misokatra izy zao dia mandray la hitahetany inona avy samy miteny mihitsy ny rehetrarehetra za moa fianangavany Jean Louis na hery mba hirotsaka makeny mihitsy dia ohatran'izay koa neny hoe andray mihitsy le hitahetany iny hitahetany iny a rehefa ohatra ny tena ka araka ny fanazavana aminy eo ka inona moa fanazavana fa nefa teny anazy dia hoe manao fanamby a fa eo nisaky ny telo volana tsika efa volazako taloka amin'izay hoe anao jeritodika inona vita inona tsy vita tamin'ilay etahetanareo zay zany any andreseko lahatra ny olona za zany tsy hanao kopaka ambava mihitsy na iray aza fa meo ny etahetanareo a afaka telo volana tsika ho an'ilay fokotany ao rehetrarehetra ao anatin'ny boribory tany voalohany meo nisaky ny telo volana ary zay ny tena zazao mihitsy ke isan'ny narary fo amin'le zava-nisy hatramin'izay style fotsiny eny mandeha amin'le propagande dia tsy hitatsony sokobe ny fandraisan-dahatra ny vahoaka betsaka ny vahoaka mahafantatra ny atao hoe asan'ny solombavam-bahoaka fa hatramin'ny siny solombavam-bahoaka ny fandimby hatramin'izay dia lasa tsy te alala sy tsy te hafantatra intsony le hoe inona marina moa ny asan'ny solombavam-bahoaka misy ny tena tsy mahafantatra an'izay le hoe asan'ny solombavam-bahoaka zay mihitsy ny fandraisan-dahatra entinay voalohany zany a dia ny fampahafantarana hoe inona ny atao hoe solombavam-bahoaka ny asan'ny solombavam-bahoaka ny andraikitry ny solombavam-bahoaka eny anivon'ny faritra iadidiny ny fifandraisan'ny solombavam-bahoaka amin'ny fitondram-panjakana ny fifandraisan'ny solombavam-bahoaka amin'ny vahoaka malagasy ny hevitrao manarak'izay ny hevitra zany moa zany fanampy apetrako dia hoe vonina izahay a hiaro satria natao hoe solombavam-bahoaka dia tena hitondra ny etahetan'ny vahoaka zany zay hoe le etahetan'ny vahoaka zay narafitra tany amin'ny karazany rehetrarehetra zany nahitana le etahetan'ny vahoaka isasokajany tany amin'ny faritra tsirairay dia ho raisinay an-tanana ary reny etahetan'ny vahoaka reny no ovana ho lalàna any amin'ny anteny merana zay ny ataonareo mandritra ny fampelezan-kevitra mandritra ny fampelezan-kevitra iny tompo ary manaraka izany ihany koa izahay a dia afaka zany zay a satria tsy voatery hoe mpanao lalàna fa afaka hanara-maso ihany koa zany izahay araka ny teny ramose avadokilo akato hoe afaka miara-miasa amin'ny commune ohatra anankiray satria ny commune zany dia mpanatanteraka dikan'izany a dia mila misurveiller zany zay manara-maso a ny resaka mpanatanteraka rehetrarehetra hoe tena le etahetan'ny vahoaka zay efa nanova lalàna zany dia mba ho tanterahan'zareo a ahafahan'le vahoaka hoe tena tonga any marina ve le izy fa tsy variana teto amin'ny latabatra fotsiny izahay zay zany ary zay zany dia izao dia efa manomboka izay ary tena tsy tonga moa zany le taratasy fa ny etahetan'ny vahoaka indrindra zany a fa ny momba ny vehivavy zany hoe ny herisetra mianjady ny vehivavy sy ny ankizy a sy ny miralenta zany a dia nandefa taratasy a tamin'ny Andriamatoa isany a président Andriamatoa i Robinson sy Era Jonar Mampianina hoe izahay a mila mifampiona hijereo izahay satria ny any ivelany ho jerena nefa n'izahay eto Madagasikara indrindra fa itsika malagasy eto hoe ahoana dia izay zany ny antony fanamby anankiray hoe mba hivoy an'le miralenta sy ny fanatanterahana mba ho hitan'le vahoaka satria izay nitaikin'le vahoaka avy ao amin'le association Ajisaya zany hoe association des jeunes curieux à l'avenir numéro 29 2e arrondissement eny ary zokobe amarana anazy a ny inona no axa zany zao na ny fomba hoentina miseho mandraisy lahatra maka ny fon'ny vahoaka manoloana zay zava-misy ianao mamarana azy nina aloha zany dia mazava e za olona niasa tamin'ny fampandrosoana hatramin'izay nefa za tsy manana andraikitra tsy manana fahefana anao ny asan'ny commune zany fanadiovana ny tanàna na fanaovana curage na fanamboarana teteza zany a andraikitra ny commune zany za kosa mampiasan'ny orinasa taloha mikendry ny solombavam-bahoaka dia zavatra morany a fitediavako fiaraha-miasa amin'ny société any velany zany hoe mandritra amin'ny propagande a hitady an'ireo mpiara-miasa ireo a anampy ny commune dia anatanteraka ny asan'ny commune
tsy zany manao azy fa le orinasa ny manao azy a dia na manala faky na manadio tanàna na zelain'ny commune zay zany noheveriko fiaraha-miasa hoentina amin'ny commune ho an'le vahoaka kosa satria za tsy manana an'izay fahefana manao n'le azy zay dia zany re dia miantso azy isan'andro isan'andro a ampianatra azy hoe ohatra ny ahoana ny atao hoe lalàna mandritra ny fiainanao satria zavatra aza adinitsika fa ny lalàna ny na ianao mivarotra eny amin'ny arabe reny arany misy lalàna e na ianao miaka mandeha amin'ny trottoir io arany misy lalàna e zany zavatra zany ampalalana an'le olona na efa député ianao na mbola tsy député ary ianao dia fampalalanao amin'le olona hoe zao ny zavatra tokony fiainana zao ny zavatra tokony iainanao ka midika an'izay mifampianarako an'le olona an'izay lalàna zay a mety ampiena n'le tsy fanaran-dalàna mety ena ny olona mpivarotra eny amin'ny arabe marina mety misy akahala fa rehefa aveo izy tonga saina hoe tena mety zay marina ny tokony atao mba anatsaratsara kokoa ny fiainako ka zay ny ena ny zavatra anaovako azy any amin'ny firaisana fahatelo a za tsy manao fotodrafitrasa tsy mizara t-shirt zany a fa za kosa dia ampianatra ny olona ny hoe inona ny lalàna iainanao andavanandro eny ary tompoko lasy tompoko vavy manapetry ny fotoanantsika be deabe no loahevitra natranga maro samihafa azo resana mandidina ny fifidianana ny azakazako amin'ny fampielezan-kevitra ihany koa moa mbola vao manomboka raha teo a tapitra kosa ny ora tamin'ity ariva ity ny fandaharana mikolohevitra tsy mialonjafy araka ny fanambaratra ny ampiandohany ny fandaharana ny amin'ny hoe hanasanatsika rehetra na olo-pirenena tsotra na tompona ndraikiray isan-tsokajiny dia afaka mitondra hevitra eto na inona havo ny fahaizana na inona havo ny fahalalana sy ny toerana misy ny tsirairay dia afaka miakatra aty amin'ny plateau ny mikolo hevitra avokoa tafiditra ao anatin'ny fifampitaizana ao anatin'ny ady hevitra tiana hoentina eto amin'ny firenena raha teo izany rehetra izany tamin'ity anio ity moa dia izy hevitra menaday reto candidat député amin'ny boriboritany maro samihafa eto Antananarivo zany no niazana ny resahana mitondra hevitra ihany koa nafataratsika hoe tahakatahaka ny ahoana ny ampany amin'ireo candidat izay mirotsaka ho fidiny eto Antananarivo amin'ny heriny toy izao indray tompoko lasy tompoko vavy fotoanantsika manaraka mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko